Miaraba tompoko klasy tompoko vavy manasantsika rehetra naraka ny fampahalalam-baovao amin'ity arivany alatsinainy 30 Jolay 2024 ity. Mbola andrasana valina fanadihadiana sy fikaroana ny ankamaroany ireo raharaha fahaverezana sy vonon'olona izay nahazo vahana tatoato. Mbola andrasana ny valina fanadihadiana sy ny fikaroana avy amin'ireo manam-pahefana isan-tokony izay tokony mandray an-tanana ireo raharaha ireo. Androany dia tonga teny amin'ny fokontany Ilanivato ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Randrenirina Mikael niaraka tamin'ireo mpanolontsaina avo ny fanavaozana namangy sy nankahery ary naneho fiaraha-miory tamin'ny fianakaviany Rahanitra Arovony Sahala. Ilay zazavavy kely 12 taona namoy ainy taorian'ny fahaverezany. Raha tsy aivina dia tsy hita ny maraina ny 20 Jona lasa teo i Sahala ary efa vatana mangatsika no hita teny Amboanjo be ny 30 Jona tamin'ny 3 ora tolakandro. Efa eo ampelantanany manam-pahefana ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity sy ireo raharaha hafa momba ny fahaverezana sy ny von'olona izay nahazo vahana teto amintsika tao ao izay. Mikasika ny fiaraha-miasan'ny Malagasy amindry zareo Amerikana dia naneho ny fanohizany izay fiaraha-miasa izay ny gouvernement Amerikana tamin'ny alalan'ny fanolorana fanampiana ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Lay misy odi-moka maharitra fitaovana ara-pahasalamana sy ho an'ny laboratoara maromaro samihafa ary toana amin'ny fifandraisana internet no natolotra ho an'ny ministera teny amin'ny zone Filatex Ankadimbahoaka androany. Tanjona ao anatin'izany ny fanamafisana ny rafitra ara-pahasalamana sy ny ady amin'ireo karazana aretina maro indrindra ny aretina azo avy amin'ny tazomoka. Natasha Asimbola sy Stéphane Alphonse. Lay misy odi-moka maharitra mahery ny 7 alina sy 5 hetsy no zarainy manerana ny Madagasikara. Fitaovana ara-pahasalamana sy fitaovana ilaina any amin'ny laboratoara manaraka ny toetrandro miisa 5 alina. Sara mpifandraisana internet amin'ny alalan'ny Starlink. Ireo no natolotry ny gouvernemanta Amerikana ho an'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka. Fitaovana natao anamafisana ny rafitra ara-pahasalamana ahafahana miatrika ny aretina ary anampy ireo tena mila fiarovana amin'ireo aretina azo avy amin'ny moka indrindra ny tazomoka. Voninahitra fitondram-panjakana isokatra amin'ireo fiaraha-miasa rehetra mifototra amin'ny fanohanana mivaingana ny rafi-pahasalamana ho tombontsoan'ny vahoaka malagasy. Distrika 3 sy tobim-pahasalamana ifotony misy 1 sy 900 manerana nosy no isitraka lay misy odi-moka misy 50 sy 700 sy 7 alina sy 5 hetsy. Izany dia atao fiarovana mivantana ireo sokajin'olona marefo manoloana ny tazomoka izay anisan'ireo aretina mbola miteraka tahapahafatesana ambony eto amintsika. Zava-dehibe tokoa ny fanavaozana ny fitaovana ampiasaintsika mifanaraka amin'ny fivoarany vanim-potoana satria misy akony lehibe amin'ny fandrindrana sy ny fahombiazan'ny sapan-draharaha ara-pahasalamana izany. Izao dia fanatanterahana ny fifanarahanam-piara-miasa ara-pahasalamana nosoniavina ny volana Desambra 2024. Araky ny fifanarahana dia anometohana mitentina 430 tapitrisa dolara ho an'ny sehatry ny fahasalamana eto Madagasikara ny gouvernemanta Amerikana ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Raha voatsinjara araky ny tokony ho izy ireo dia anampy amin'ny fanenana ny taham-pahafatesan'ny reny sy ny zaza. Mazava sy voarindra ny fanampiana hoy ny prakdrara eo amin'ny masovo Amerikana. Fiaraha-miasa strategjika izy io hoy izy fa tsy asa fanasoavana akory. Manampy ny firenena malagasy amantatra mialoha ireo loza mitatao eo amin'ny sehatry ny fahasalamam-bahoaka izany. Mbola iverenantsika ihany resaka fahasalamana any rindrinany vaovao any. Famandray ny fivorian'ny komity mpifantana ny tanora mpandraharaha mendrika ho toanana amin'ny alalan'ny tetikasa
PPEJ na ny programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes i Madagascar amin'ny alalan'ny fandaranasany Confeges. Maro ireo tanora malagasy mahavitrika sy vonina hiditra amin'ny sehatry ny fandrarana raha ny ankamaroany ireo antota taratasy voaray amin'ny fifantenana izay ahazo ny tohana. Izany hoe nitetika asa betsaka fantohana no tsy ampy sy fampitadavana eto amintsika. Ange Filobe Manakaja sy Mamra Vavson no hitondra ny andindininy. Enety sy fito tapitrisa euro no teti-bola hamatsy ny programme de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes tohana ho an'ny tanora mpandraharaha tanterahiny Confeges na ny conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Mahery ny 50 ny tanora avy amin'ny firenena amin'ny teny frantsay izay mikambana amin'ny Confeges ho voafantina ka ahazo famatsiam-bola hampandehanana ny orinasany. Tanora malagasy 70 no nandefa ny taratasy ahitana tetikasa amina sehatra maro lafy izany. Matetika moa zany tena apprécienay dia ny sehatry ny famokarana fanodinana ny vokatra vita eto Madagasikara ho lasa vokatra azo jifaina amin'ny tsena na ato anatiny zany na amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fa misy anatin'ireo koa programme izay misehatra amin'ireo sehatra mampiavaka ny Madagasikara. Anatin'izany ny sehatry ny agriculture fambolena, ny fiompiana, ao anatiny ao koa ny sehatra ny fitrandrana maro samihafa izay mampiavaka ny Madagasikara misy atsika ty. Ary ny resaka fampiroboroboana ny vokatritsika moa manala ny mamalagasy zao dia ny resaka artisanat anaty secteur touristique. Hatreto aloha zany dia 720 ny tetikasana tanora azo Madagasikara hatreto. Fa arakatengo to hoe 10 moa raha mety hoe kely indrindra tetikasa 10 zany no hazo famatsim-bola anatin'ity atao hoe atrikasa izay fifantenana atao eto Madagasikara ty. Mieritreritra moa isika satria itsika firenena mandray dia mba miantanta kely mba hitombo kelyn'izay ny mba tetikasana tanora azo famatsim-bola. Famatsim-bola dia vaova arakaraky n'ilay avo ny tetikasa arakaraky ny chaîne de valeur ny production ataon'ilay tanora anatin'ilay tetikasa izay avolavolainy ka zay ny mombamomba n'ilay famatsim-bola anatin'ity projet ity. Zay anatin'ny teboka fahadimy ny priorité ny filohan'ny fanavaozana dia ny fampiroboroboana ny fanomezana famoronana asa mendrika ho anna tanora sy ny fampiroboroboana ny sehatry fandrarana eto Madagasikara. Hodinina amin'ity fivoriana ity ny taditrara teknika sy arabola ary ny ho fanatsarana trany ny programme PPEJ. Ny taona 477 no mpikamana tamin'ny Confeges i Madagasikara. Efa maro arak'izany ny tanora malagasy nisitraka ny PPEJ. Ho tsidiny ireto komite teknika ny fifantenana ireto ireo orinasan'ny tanora izay tohanana hahafantarana ny tena vokatra mipaka eny fotony. Eo ireo tanora malagasy manana tetikasa ho an'ny hoaviny fa eo ihany koa ireo izay tapaka ny lalana noho ny fanambadiana loloatra. Firenena mbola ahitana tambony amin'izay resaka fanambadiana loloatra izay Madagasikara. Najoro ny tetikasa fanosoa hiaro ny ankizy sy ny tanora ampahalalana azy ireo ny voka-dratsiny izay fanambadiana loloatra izay, ny fiterahana loloatra, ny voka-tsirina fa indrindra ihany koa ny fampahafantarana momba ny firaketana tsoratra ny ankohonana amin'ny alalan'ny fahaterahana. Meva Bodoarvony sy Fanindra-Andriamanana no nanao ny fanadihadiana. Ny tsy fananana ny soram-piankohonana sy ny fanarana fomban-drazana izay mbola mitoetra amin'ny faritra sasany, ireo no antony roa lehibe mahatonga ny ankizy tsy ampy-taona miroso amin'ny fanambadiana loloatra. Ny faritra Atsimo Andrefana sy Atsimo Atsinanana no manana tambo betsaka indrindra amin'ny firosoan'ireo zaza tsy ampy-taona amin'ny fanambadiana loloatra izay. 720 faingo enina isan-jato ny ao Atsimo Andrefana, raha toka 750 faingo 7 isan-jato ny ao Atsimo Atsinanana. Efa napetraka ao amin'ireo distrika 10 mandrafitra amin'ny faritra Atsimo Atsinanana ny dinaparitra. Efa narafitra ao anatin'ny dinaparitra ao anivon'izay faritra Atsimo Atsinanana izay mihitsy ary io fijerena akaiky tsy fananana ankizy ilay soram-piankonana io, indrindra vao teraka ilay ankizy dia napetraka izay. Ny dinaparitra moa dia efa misy mpampiatra ny dina any, komity mpampiatra ny mpanatanteraka ny dina, dia ireo komity ireo zany efa mipetraka eo anivon'ny fokontany tsirairay avy. Efa misy ihany koa eo anivon'ny commune
anatin'ny manangana an'io ny district atsika izao ka raha manoloana ty toa hoe tetikasa fanasoty a le anarina aloha efa tena oke tsara dia mandray anjara ny ao amin'ny faritra Tsimbatsinanana ny préfecture maromarina koa ary ny fahatsapana fa tandindondoza ny ankizy dia izahay tompona andraikitra voalohany eo anivon'izay hoe préfecture zay niakatra ty a mba hanamafy sy ampifandray tsara indrindra andamina rehetra tokony ho tanterahana ao anatin'izay fiarovana zony ankizy zay vaolana ny firaketana an-tsoratra ny soram-piankohonana ary ho amafisina ny fepetra mba ampianana ny firosony zaza tsy ampitoana amin'ny fanambadiana loloatra natsangana ary ny tetikasa fanasoa ivondronandreo ministera isan-tsokajiny ahazona ny komity iraisan'ireo ministera marobe zany ny ataontsika hoe mbola tsy ampitoana nefa efa miditra amin'ny sehatra ny fanambadiana terahana aza moa zany ny tena matetika dia raha mafisina zany izay le ataontsika hoe fepetra tokony ho raisina any amin'izay fanambadiana izay a dia mety ho ahafahana mampiena an'izay fanambadiana zaza tsy ampitoana izay ireo toerana anankiroa ireo a no nisafidianana atanterahana n'ilay tetikasa ny vokatra handrasina amin'le izy zany dia izay hoe fantatra aloha zany a ny amin'izay le hoe nahoana no inona no ifandraisana izay le hoe fanaovana ny kopia ny ankizy zay zany a manomboka ny fahaterahana satria iny kopia iny zany a mitarika zavatra be deaibe iny rehefa avy eo amin'le fiainan'ny tsirairay inona ny ifandraisana izay a aty amin'izay le hoe fahafahana mifehy zay le fampanambadiana zaza tsy ampitoana izay iritaona no hijoroany ny tsy tetikasa fanasoa ity ahafahana manangona antotan-kevitra sy anentanana indrindraindrindra ireo ray aman-dreny anoratra ny zanany ao anaty kopia raha voateraka satria zo fototra tokony sitrahany zany Ndia azony Tomasina sika ho afaka andray sambo goavana dia goavana amin'izay ny sanana sambony Tomasina feno fepetra rehetra ahafahantsika mampiatsona sambo lehibe noho ny fanitarana ny serana sambo mbola mitoy ny asa fanitarana amin'izao fotoana izao voaja ny fepotona rehetra hatreto amin'ny fivoaran'ny asa iarahana amin'ny japonais Olivier Ndremlolo miaja sy Roger Andriamanalina tafiditra ao anatin'ny rafitra ny koridora aty amin'ny Oceane Indien sy ny seranatsambo ny Toamasina ankehitriny nanomboka ny volana marsa lasa teo dia efa feno ny fepetra efa mafeno ny fepetra sika araka rehefa fantatrinareo nanomboka tamin'ny volana mars tamin'ity taona ty rehefa nitokana ny ampahany tamin'le ketsika le 333 metra niaraka amin'le terminal conteneur sy ny brise lame rehetra mifanaraka taminy ary le tirant d'eau io tirant d'eau io ny alalin'le quai zany zavatra important be izy io amina resaka fiantsonan'ny sambo lehibe efa manana tsika ary tsika dia nisan'ny manana n'izany tirant d'eau 16 metra zany tany amin'ny Nosy la Réunion vao roa herinandro zay fa io Nosy la Réunion zay nieritreretintsika hoe port lehibe io dia ny tirant d'eau mbola kely noho ny atsika amin'izao na te hanitatra raha zany Nosy la Réunion dia misy limite izy fa itsika nefa tsy manana an'izay limite zay mitoy ny asa fanatsarana sy fanitarana ka ny volana septambra izao no heverina isy ny fifanaovan-tsony amin'ny fifanarahana farany eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ry zareo japonais manodidina izay asa fanitarana ny seranatsambo eto Toamasina tany Tomasina ihany no nanararaota ny ministra ny filaminam-bahoaka nanomezana toromarika hiatrehany ny zava-mitranga ankehitriny ao amin'ny lafiny sy fandriam-pahalemana eto Madagasikara indrindra ny resaka alajaza ny fahaverezana sy ny von'olona ny aona manokana tamin'ireo polisy miasa ny antoerana izy ny jerakaiky ny fomba fiasa sy nanao tombana ny asa ny polisy pirenena ihany koa Maritra Marikoto tsy toaina Rakoto Arvonjy ny bahantoerana nandritra ny fiaonana ny fanohizana ny asa fampandrina fahalemana ato amin'ny tanàna ny Tomasina. Araka ny tatitra voaray mantsy dia miamena ny asan-jiolahy, trahatehaka na tsy tanteraka fa sarona mialoha ny fikotrehana fanafihana na fakanan-keriny. Nisy ihany koa ny trangana zazavery fa hita avokoa izy ireny. Misy fiarah-miasa matotra ho an'ireo mpanambara sy ho an'ny polisy pirenena. Izany hoe samy miezaka izahay no mitady an'ilay zaza ka mampafantatra samy mampafantatra rehefa avy eo rehefa hita liza raha ny teto ny polisy pirenena raha tato amin'ny polisy dia maro ireo nanao fanambarana fa efa hita daholo moa zany izy ireo tafaverina any anaty tokantrano tsirairay avy any.
Antony telo no tombanana ho nahitana vokatra tsara eo aloha ny fiarametana eo amin'ireo samy mpitandro ny filaminana dia ny polisy, ny zandary ary ny miaramila amin'ny fisafonana amin'ny atoandro na amin'ny alina. Eo ihany koa ny fepetra fanamafisana ny asa manandraikitry ny polisy-pirenena araka ny toromarika nomena azy ireo toy ny fandrakofana polisy ny tanàna ny Toamasina, ankoatra ireo ny fanatevenana ny fiara-miasa amin'ny andro masom-pokon'olona sy ny fokontany izay manome ara-potoana ny angom-baovao ahafahana miantsehatra avy hatrany rehefa misy tranga miseho. Nahitam-bokatra ny paikady napetraka na dia eo aza ny filazana indraindray fa tsy milamy ny Toamasina. Eto dia misarika ny vahoaka miantso ny vahoaka mba ho tony amin'ny zavatra miseho ankehitriny satria bebe ny laika mitrabetsaka ny tsao ihany koa hafafa ireny tambazotra serasera efa misy ezaka atao ary mbola misy ezaka mafimafy izay araka ny toromarika izay namena ny matoko ministra ny filaminana vahoaka alaya amin'ny fametrahana fandriampahalemana eto tamin'ny tanàna ny Toamasina sy ny manodidina. Ankoatra ny fankasitrahana ny polisy sy ny fankahirezana azy ireo amin'ny ezaka ataony dia nanamafy ny minisitra ny amin'ny mahazava-dehibe ny fanakakezana ny vahoaka ary miantso ny olom-pirenena hiara-mentana hamingorana ny fakanan-keriny. Satria ny filaminana dia asa vadi-drano, tsy maintsy fanomezan-tanana ary indrindrindrindra ny angom-baovao izay mbola averika ihany satria io ny zava-dehibe efa maro itsika rehetrarehetra izay isaorana nanome an'ireo angom-baovao rehetrarehetra mahakasika an'izy ireny fa ny fanatanterahana sisa no anjaranay ampitandro ny filaminana. Raha ny famitorana dia fa manomboka hatrany ary atao hoe ny fanomezan-toko anareo vahoaka dia tsy maintsy araka ny teniny Andriamatoa filoham-pirenena. Toy ny efa natao any amin'ny faritra maro dia manentana sy manome toromarika ny mponina eto Toamasina ihany koa ny polisy-pirenena ny amin'ny tokony atao rehefa misy tranga mampiahiahy. Amin'ny 13 Jolay izao no hiverina iodina amin'ny laona tanteraka ny herinaratra ao Toamasina izay vao nanaovan'ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo ezaka lehibe ny farany herinandro teo. Efa eo am-pandefasana ireo milina 7 izay efa tonga ny toerana ireo teknisianina. Fantatra ihany koa androany ny hariva teo fa mbola hisy milina vaovao hafa ho tonga ny Toamasina izay tonga ny amin'ny Seranatsambo vokatry ny fiara-miombona antoka eo amin'ny Jirama sy ny Filatex anatevenana ihany izay famatsiana ny herinaratra any Toamasina izay. Miray Nzafy sy Stéphane Alphonse. Nisy fahasimban'ny ny motera iray antony nahatonga tsy mbola mampandeha ny herinaratra rehetra eto Toamasina io ary efa ao anatin'ny fanamboarana ireo vondrona mpiaro herinaratra izay ireo tompona andraikitra eo anivon'ny Filatex amin'izao fotoana izao. Tsy mbola tomombana androany ny famatsiana herinaratra ao Tamatavy tsika amin'teny izao nisy fitsidihana nataon'ny manam-pahefana teo atoerana androany niverina nijery hoe manahoana izy ao niverina nandeha ny milina faraiky amby folo manana 20 mégawatt tsika izao haitsika hoe mandalo fotoana sarotra kely ny ao amin'ny Tamatavy 4 mbola tsy tomombana ny milina dia mbola maizaka manamboatra izay fa tsy manamboatra an'izay fotsiny efa ny ataonay fa en parallèle izay efa misy ekipa manamboatra ny milina fahafolo izay zahantsika ho vita alohan'ny farany volana Jolay mba hanome 4 mégawatt fanampiny dia ankoatran'izay ihany koa misy ny milina fahavalo izay eo ampanaovana anazy izay eo ampanamboarana anazy indray alohany amin'ny 10 Aogositra hoentinay ny zavatra very foana farak'izay ilaina izay fanamariana izay satria nanome teny manam-pahefana miasanay manatanteraka rehefa misy fahatarana ilay izy raisinay nandraikitra dia azavainay ilay izy fa tsy mitsoaka ndraikitra kory zahay. Ankoatra ny vondrona mpiaro herinaratra efa misy dia efa tonga ato amin'ny Seranatsambo Toamasina ihany koa ny milina vaovao fanampiny. Ankoatran'ilay milina fahavalo izay ho averinay amin'ny 15 août dia nanafatra milina vaovao mihitsy zahay izay tonga tamin'ny zoma alina navoaka vao amin'ny seranany Tamatavy nampidirina tao amin'ny torompamokarana dia ho ataonay koa ny installation izy io mba ahafahantsika mahazo vokatra ambony kokoa izany ao Tamatavy.
Jaivina fa taorina ny fandalovany rivodoso Zakezany ny volana febroary lasa teo dia simba tanteraka ny tambajotran-jiro eto Toamasina ka nahatonga ny fatapahan'ny herinaratra tamin'ny faritra maro. Avy ao Toamasina dia ikisaka kely ao Vatomandry isika fanohizana ny fampitsitrahana herinaratra eny amin'ny tontolo ambanivohitra efa mampiasa ny herinaratra azo avy amin'ny masoandro ny tobim-pahasalamana fototra ao Ambalavolo sy Nosy Manasa ao amin'ny commune Sahamatevina any amin'ny distrikany Vatomandry. Nandalo nitsidika ny fototra fitrasa tany fotony ny ministra ny angofo sy ny akoranafo Rabearmanga Radonirina Luka tsara marihana fa CSB famaheriny 10 no vatsina herinaratra amin'ny alalan'izay angovo azo avy amin'ny masoandro izay manerana ny Nosy. Nadia Bakoly sy Rakotonirina Jedidia televiziona malagasy any Vatomandry. Dingana iray lehibe amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny tolotra ara-pahasalamana ny fananana herinaratra ary mampitombo amin'ny famonjeny vahoaka ny tobim-pahasalamana. Vokatry ny fiarah-miasa ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ministeran'ny angovo sy akoranafo dia misitraka izany ireo tobim-pahasalamana fototra na CSB2 ao Ambalavolo sy Nosy Manasa ny Sahamatevina amin'izao fotoana izao izay nahazo fototra fitrasa famatsiana herinaratra amin'ny alalan'ny angovo azo avozona. Tonga tany an-toeran'ny ministry ny angovo sy akoranafo Rabearmanga Radonirina Luka sy ny avy ao amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka notrono ny solombavam-bahoaka sy ny lehiben'ny distrika nijery sy nitokana ny zava-bita. Araka ny lazain'ny tompon'andraikitra teo dia misy tobim-pahasalamana 5 atao amin'ny distrikany Vatomandry. Mino fa isitraka izao fampitaovana izao ny tobim-pahasalamana hafa rehefa tonga fotoana mifanaraka amin'izany ary rehefa tonga ny mety manana koa fa tsy adinonay mampanately izay fa mbola hiverina eto ato amin'ny distrika Vatomandry rehefa tonga izay fotoana izay fa dia mankasitraka anareo sahady. Ankoatran'izay moa misy an'ireto jiro mandeha amin'ny masoandro rehetra ihany koa anamafisana ny hazavana atao anatin'ny commune ny Sahamatevina. Watolotra ao an'Andriamampolo be ny tanàna ny fitsinjarana azy ireo raha miasa amin'ny ramatoa solombavam-bahoaka ihany koa satria nareo no tompon'andraikitra ty fotony ary aitsika ty amin'ny ty fotony mikojakoja andreo fotoan'ireo satria isika no isitraka azy ary mba ahafahany fitondram-panjakana ihany koa manohy ny fampisitrahana azy ireo dia ilaina no mikojakoja hitahiry azy ireo. Fototra fitrasa mamokatra herinaratra manana tanjaka 3.5 kW miaraka amin'ny onduleur manana tahiry sy tanjaka 5.5 kW ary bateria manana tanjaka 20.7 kWh. Tafiditra amin'ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana ny fanatsarana ny fampiasana ny angovo azo avozana ny fanatanterahana azy izao. Ny fahazahoana ny herinaratra maharitra sy azo antoka dia manampy amin'ny fikarakarana ny fahasalamana ireo reny sy ny zaza ireo marary indrindra ahafahana mitahiry fanafody sy vaksiny amin'ny marim-panatakina ary ihany koa anamafisana ny tolotra ara-pahasalamana atolotra ireo vahoaka. Samy nahazo jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro miisa 10 avy ny commune Ambalavolo, commune Sahamatevina ary commune Ambonivohitra Vatomandry anatsarana ny endriky ny tanàna sy anamafisana ny fandriam-pahalemana. Nofaranana tamin'ny tafatafa niaraka tamin'ny tompon'andraiky mpanjakana taty atoerana momba ny fampandrosoana ny sehatry ny angovo sy fanitarana fahazahoany vahoaka herinaratra ny fitsidian'ny ministry ny angovo sy akoranafo taty amin'ny distrikany Vatomandry izao. Fanomanana ny fanadinana baccalauréat natsangana ny sampana hiaro sy anaramaso ny lazadina sy ny mety fandikan-dalàna rehetra mandidina ny fanadinam-panjakana baccalauréat amin'ireo tambazotra an-tserasera na ilay antsoina hoe vai numérique. Isan'ny fepetra noraisiny io mba ampizotra araka ny tokony ho izy ity fanadinana izay ho tanterahana amin'ny herinandro manaraka ho avy io. Fantatra izany tao anatin'ny fifanaraha-piara-miasa teo amin'ny ministra ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny ministra ny filaminam-bahoaka ny tolakandro teo. Miray Andrianjafy sy Stéphane Alphonse Sanonanangona ny vaovao. Zay eto ny ministère police pyrénéenne dia manampy hatrany amin'ny fiarovana amin'ireo lazadina
sy misotra ny fanadinana aloha sy mandritra na ny aoriana. Misa 3 sy 3 alina sy 2 hetsy ireo mpiadana voasoratra anarany hiatrika ny fanadinam-panjakana bakaloria ny 20 hatramin'ny 420 ny volana Jolay izao, ary manodidina 200 ny isan'ireo fohy be mpanadinana manerana Madagasikara. Efa tomombana ny hiatrehana izany ho ireto tompon'andraikitra ireto, ary efa matra ihany koa ny fiarovana ny laza adina jivoaka. Ao anatin'izany ny enenivo ny tambajotserasera izay efa nametrahana sampana hiaro sy anaramaso izany. Amin'ny ankapobeny dia iompana amin'ny fiarovana ny tontolo manodidina. Resahana manokana ny fametrahana miaratsina amin'ny teny vahiny ilay antsoina hoe veille numérique. Fantatsika ny fampiasana ny tambajotserasera tsika amin'ny teny izao anaparitana vaovao tsy marina. Ao anatin'izay ny hitantsika hoe laza adina tsy marina, tsy mitombina, dia lasa mitaraka fanakorotana saim-bahoaka fotsiny ilay izy. Dia fantatsika tsara fa ny fanjakana moa zany amin'ny alalan'ny police pirate dia misy an'ireny sampandara izay miady amin'ny eloka anabaka reny dia anisan'ny ompanana manokana zany izay ao ny ahafahana manenjika reny olona minia manakotana, minia manaparitaka ataontsika hoe laza adina izay tsy izy akory nefa ny anakorotana fotsiny natao akana vola koa ary tsy indraindray dia ankoatra ataontsika hoe fiara-miasa mahazatra amin'ny fiarovana ny filaminan'ny fanadina dia misinganina manokana zany ny fiara-miasa amin'izay ataontsika hoe veille numérique izay. Toy ny tamin'ny fanadinana BBC farany-teo dia tsy azo atao ny mitondra findaina telefônina ary hoentitra ny fanaraha-maso. Fa tsy mahazo miditra ny faritry ny fanadinana mihitsy ny telefônina. Io zany mafisina tsy misy antony akory izay itondrana ny telefônina any amin'ny salle d'examen ary mafisina fa misy ny fisavana. Toy izany ihany koa ny fanadinana bakalorea teknika sy ny teknôlôjia izay ho tanterahana aorianan'ny fanadinana bakalorea ankapobeny. Randria Mialson Ivan Tsimbazafy, izy no voatendry ny fiadidiana ny fanavaozana ny Repoblika ho filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny EDBM na ny antokondrara mampiroborobo ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Mandimby any Rabarsoandrianaina izay ny tanany andraikitra nanomboka ny febroary teo ka hatramin'ny volana mars lasa teo. Ny EDBM no varavarana voalohany ho an'ireo mpandrara mampiasa vola eto Madagasikara. Fanampy-panazavana. Araka ny viny napetraky ny Andriamatoa dia ireo tetikasa rehetra moa zany misy akony mivantana any amin'ny vahoaka ary indrindra ireo asa rehetra entina fampiroboroboana maika ny fandrarahana sy ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara. Dikan'izany zavatra tokony atao amin'ity taona ity dia fametrahana an'izay dialogue public privé zay anisan'ny vain-dondrara. Ny fanjakana dia misokatra anatin'ny fiara-miasa foana ary anatin'izay fifampiresahana zay. Raha ny fahalalako azy raha vaovao eo azoko dia efa nisy ny fifampiresahana teo anivon'ny GEM sy Andriamatoa Prime Ministre ary mbola hito zany amin'ity herinandro ity. Ary izay eo anivon'ny EDBM dia anatin'izay lalatsaina izay tanteraka fametrahana angamba hoe fitatahana mahomby, fitatahana miompana kokoa any amin'izay vokatra azo tsapaitanana sy misy akony mivantana any amin'ny vahoaka. Naomby ny androna voalohany natao teto Madagasikara amin'ny fampidirana teknôlôjia vaovao DTC, fampiasana ireo tolotra amin'ny finday mifandray mivantana amin'ny zanabola na ny satelita ka tsy mila mampiasa pylône na tsy mila réseau intsony ihany koa. Tsy misy tambazotra mpifandraisana ihany koa fa tonga dia afaka mampiasa finday fotsiny amin'izao zany, afaka miantso, afaka mampiasa izay azo ampiasaina rehetra ny application amin'ny alalan'izay satelita izay mety be ho an'ireo any amin'ny toerana lavitra izy ity. Fiara-miasa amin'ny SpaceX sy ny Airtel Madagascar. Tombony lehibe no azon'ny Madagasikara ao anatin'izay raha nambarany ministra ny posta sy ny fifandraisan-davitra ary ny ahitao arakajy mirindra. Mirandry Anjafy sy Stéphane Alphonse. Vous avez vu les demandes au sein de l'Assemblée, ils veulent qu'on ajoute plus de couverture. Donc c'est une des grandes étapes qu'on a franchies aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup, parce qu'on a vu que les SMS ne fonctionnent pas,
et ça ne nous empêche pas d'avancer. Donc un grand félicitations. Fanamaran'ny ministry ny positra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampiroboroboana numerika Andriamatoa Andriamampiadan'izay tato anatin'ity andrana voalohany na teknôlôjia vaovao DTC na ny direct cell izay natao teto Sadabe natria amin'ny avy amin'ny Airtec DNGRC ary ny tale général ny Airtel Madagascar Ramatoa Anne-Catherine Jokonte. Naomba ny andrana teto satria nahafahana nandefa sy afatra nahafahana nampiasa WhatsApp sy Facebook na Messenger ary nahafahana nanao fifanakalosana ara-bola nampiseho fa afaka mifandray amin'ny zana-bolana mivantana ny finday na dia any amin'ny toerana tsy misy réseau na tambajora-pifandraisana azy. Zany dia vokatra ny fiara-miasa teo amin'ny SpaceX sy ny Airtel Madagascar. Tombony ho an'i Madagasikara amin'ny fampiasana ity teknôlôjia vaovao ity, ny fanatsarana ny fifandraisana amin'ny toerana lavitra indrina, fanomorana ny fifandraisana amin'ny fandalovan'ny rivo-doza ohatra, ary ny fanohanana ny fampianarana fahasalamana ny toe-karena amin'ny alalan'ny fifandraisana ara-numerika. Ratsahivina ny direct cell na ny DTC dia iray amin'ny fanavozana lehibe indrindra amin'ny fifandraisan-davitra satria mampifandray ny vantana ny finday sy ny zana-bolana. Tamin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 no namolavolana ny tambajotra SpaceX hanomezana internet amin'ny alalan'ny zana-bolana. Ny taona 2024 no nanomboka ny andrana ara-teknika izay natao tany États-Unis. Taona 2024 hatramin'ny taona 2024 no niely tamin'ny firenena maro ny andrana. Raha ho an'ny Afrika dia mbola ao anatin'ny andrana sy ny fanomanana izany toa ny Zambie, Kenya ary anisan'ireo firenena voafidy amin'izay andrana izay i Madagasikara. Mivoatra tokoa ny teknôlôjia raha ireny no jerena fa manomboka mivatsy kelikely amin'ny ankapobeny ireo olana fototra ny ainan'ny vahoaka tao anatin'ny taona maro raha ny fahitan'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena azy avy amin'ny faritany Toliara na mafisiny ihany koa fa tsy mifanaraka amin'ny soatoavina malagasy ny fangalarana sy famonoana olona na inona politika atao noho ny fitiavam-pahefana sy ny fitiavam-bola. Nzaka Serge Andrenarzo sy Joël Sanandriamparany. Manaramaso ny asa mpanatateraka ny andraikitry ny solombavam-bahoaka ho an'ny filoha lefitry ny antenimieram-pirenena avy amin'ny faritany Toliary mifantoka amin'ny famahana ny olana ny anjady mivantana tamponina ny asa ataon'ny fanjakana amin'izao fotoana izao. Raha ho an'ny Toliara manokana misongadina ny fanamboarana fotodrafitrasa. Iarahana mahita amin'ny fo tsy miangatra amin'ny maha olom-pirenena sy amin'ny maha mpanao politika izay mijery ny zava-misy marobe ny zavatra tsy nisy nanao sy tsy nandeha taloha. Ankehitriny ohatrany moramora ho azy zany no amahana n'ilay olana sy itondrana n'ilay vahaolana. Vidim-bary azy amin'izao ny hena kay azo atao ihany ilay izy. Misy zavatra miova ary samy miaraka migoka an'izay fiovana zay na ny mpanohitra na ny mpanohana ny fitondrana samy mahazo tombotsoa amin'ny famahana ny olany rano, famahana ny olany jiro, ny fidinany vidim-bary, ny lalana makany Majunga, ny lalana makany Toliara. Ny RN7 zao efa amboarina zay simba. Ny RN10 zao efa ni-annoncé ny ministère des travaux publics ny orinasa hanao an'ilay tapany Ampanihy jusqu'any Toliara, ny tapany avy eo Ampanihy jusqu'any Ambovombe efa vita terrassement amintsika amin'ny teny zao efa mametaka goudron zareo. Ny resaka rano efa nambaran'ny ministère ny rano hoe avy eo Andranogoa hitondra rano makany Ambovombe. Dia hisy rano madio, rano fisotro ho tonga ao Ambovombe ahafahany rehetra miaina tsara, ny biby fiompy, ny fambolena. Na ny any amin'ny district misy ahy zao sy ny manodidina, zany hoe any amin'ny province ny Toliara en général resaka groupe électrogène foana ny olana hatramin'izay. Ankehitriny samy mahazo groupe électrogène roa, mahazo tsiroroa avy isaky ny district.
adino zany le resaka fatapatapahan'ny jiro tany aloha etsakilany nefa misy ny tranga tsy mifanaraka amin'ny fotom-pisainana sy ny soatoavina malagasy izay miteraka zavorovoro eo anivon'ny fiarahamonina le fitiavan-tanindrazana zany no tokony atao ambony ny zavatra rehetra ny politika tsy tokony hidirana famonoana olona sy fanaovana zavatra ratsy tsika rehetra eo milaza fa mivavaka milaza fa mihinan'Andriamanitra milaza fa tia tanindrazana tena hita le izy hoe mouvement atao eto amin'ny tany sy ny firenena hanakorontanina nanamafy ny filoha lefitry ny anteny mera-pirenena avy amin'ny faritany Toliary fa ny fampandrosoana amin'ny Madagasikara no tokony imason'ny rehetra ao anatin'izao fotoana hitondrana fanavozana izao. Port Berger tsy voatery miazo anantsointsony ireo marary mila fandidiana maika ankoatr'ireo izay tratran'ny fahasarotana fa efa misy hôpitaly fandidiana ao amin'ny fokontany Ambohitsara ao Port Berger afaka mandray mpiteraka ary misy fitaovam-pitiliana maro samihafa ihany koa fikembanana tsara sitrapo avy any Allemagne no niantoka ny lany tamin'ny fananganana ny fotodrafitrasa araka ity vaovao entin'ny volana farasoa sy Toutsan François ity. Hita eto amin'ity hôpitaly CHRD de Voantokanana eto amin'ny fokontany Ambohitsara distriktan'ny Port Berger ity avokoa ireo tolotra ara-pahasalamana amin'ny hôpitaly lehibe azy toy ny bloc opératoire fotodrafitrasa natolotry ny fikambanana tsara sitrapo Alleluia avy any Allemagne analana ny fahasaranany mponina amin'ny resaka fitsaboana. Raha tamin'ny voalohany dia tena hoe infirmerie ny sekoly no antopisianay kanefa ny mahazona enclavé anazy dia betsaka ny olona nanantona anay teto ary zay no nampitatra nylay fitsaboana ho infirmerie dia niakatra CSP dia CHDD dia zao navita ny bloc opératoire zao fa talohan'izay moa dia ny mandefa marary miakatra makany Port Berger na en Suisse zahay. Raha be zay iza hoe fokotany kely na mbanivohitra kely dia manana zavatra goavina be dia tegna isoragna be satria faly zay. Tonga aty zany zay amin'ilay anaovan'ilay inauguration tegna faly zany foa satria mba nahazo poste tadiavina zegny. Dokotera telo tsapanampy 720 ary personnel d'appui valo no miasa eto amin'ity hôpitaly ity. Misy fandriana ho an'ny marary miisa 20 efa ary fomba avokoa ny fitaovana fampiasa ao amin'ny laboratoire ny échographie ny cystoscopie ary ny gastroscopie. Ilain'ny dokotera ny labo ahafahany mijery hoe inona tokotra n'ilay aretina manahirana an'ilay olona dia ilaina koa ny écho lazaina fotsiny vehivavy bevoka sy ny aretina hafa ary amin'ny cysto koa bilharziose dia tena betsaka ny rétrécissement urétral sy ny zavatra hafa koa ny MST ary ny amin'ny gastro koa amin'izay resaka bilharziose zay koa sy ny aretina hafa koa dia teo nahatonga anay hoe reo zany anisan'ny zavatra hoe essentiel tokony ananana ty. Vokatra ny fanananay ny équipe mobile ny resaka malnutrition tsy dia hita loatra amin'ireo fokontany ny adidianay tato anaty commune zany fa any amin'ilay izay nitarana ihany zany zao no fa efa manomboka ho herintaona no niasanay tany zany dia efa hita koa ny fiovana zay zavatra zay. Ireo aretina sarotra toy ireo mpiteraka mila fandidiana maika no matetika tsy maintsy atao evasanina alefa any amin'ny CHRR Antsoy mbola ratsy ihany koa ny lalana 530 km mampitohy azy amin'ny Port Berger. Dia manao koa zahay ny fandidiana vehivavy amin'ny césarienne dia ny hystérectomie momba ny bananana rehetra mafimafy ihany le izy fa kosa hoe efa misy ekipa miaccompagner an'ilay olona mba tsy ho sahirana eny an-dalana tonga any koa izy fa misy ny passation de transfert koa zany tsy ny carnet ihany. Manaraka ny politika mpanjakana ny fikambanana Alleluia amin'ny asa soa rehetra ataony tamin'ny taona 2024 izy ireo nanasoa ny mponina teto amin'ny fokontany Ambohitsara Port Berger nanomboka tamin'ny fananganana sekoly ary nihitatra tamin'izao fametrahana hôpitaly fandidiana izao. Araka ny voalaza tao anatiny ny vaovao iny dia tanàna mitoka-monina sy saridala ny Ambohitsara any amin'ny distriktan'ny Port Berger. Anisan'ny nanosika ny fikambanana Alleluia hiantsehatra amin'ny asa soa
ampandrosoana ny toerana sy anampiana ny mponina ao aminy izay fitokana monina sy fahasarotan-dalana makany Ambohitsara izay. Ankoatra ny fampiroboroboana ny fahasalamana narahantsika teo iny dia nametraka fototra-afitrasa fampianarana sy fanabeazana ihany koa ny fikambanana nanokatra lalana asa fampianarana zaitra ho an'ny vehivavy ary fampianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ireo olon-dehibe izay tsy nandalo lakilasy any an-toerana. Vola ry Farasoa sisy Toutson François ihany. Efa marobe ireo fototra-afitrasa-pampianarana tafatsangana hatramin'ny taona 2024 natongavan'ny fikambanana Alleluia teto amin'ny Fokontany Ambohitsara Port Berger. Anisan'izany ny fampivoarana ireo vehivavy tsy mba nandia fianarana afaka misitraka fampianarana mamaky teny sy manoratra ho an'ny olon-dehibe. Tena tsy école mivanta nefa azo lazaina somary école mitety vohitra satria ny olona dia atonina amin'ny toerana misy azy tsirairay ihany amin'ny fotoana mampalalaka azy tena hoe ahoana satria hainao moa ihany zany olon-dehibe zany sady mamely teny izy kanefa na tsy mampiala azy amin'ny velitenany fa manahoanany hazahoany fahalalana ary indrindrandrindra azahoany tombotsoa amin'izany hoe olo mahay zany. Zaho te taloha teka tsisy raha haiko raha momba taratasy na hanoratra na hamaky teny tsisy raha hay. Lagniny ny anarako taminjareo nahay namaky teny nahay nanoratra nahay nagnano sinia ary mbo haiko koa nanoratra agnarananahy ary ny misy taratasy mipetraka magnanio igny mbo haiko mamaky azy. Mahay mamaky teny, mahay magnano calcul, afa haiko aby zany resaka raha zay zany amin'ny fomba fampianaran-jareo Olgeda. Tena tsara aloha fikambanana Alleluia eto Ambohitsara. Ezaky ny fikambanana Alleluia ihany koa nazahoana EPP sy CEGR lycée eto amin'ity Fokontany ity izay efa nahazoana voka-panadinana tsara isan-taona. Eo ihany koa ny sekoly teknika mampiofana zaitra ho an'ireo vehivavy sahirana mampianatra azy ireo mikirakira fitaovana ary fomba. Dia hotohanao azy ireo zany ny antony ity ivitoerana na centre ity mba ahafahan'izy ireo mamelo tena dia ny zaitra moa zany indrindrindrindra no tena ho ampianarina azy ireo dia ireo vehivavy indrindrindrindra izay tsy nahay namaky teny sy nanoratra ka nanaovan'ny Alleluia asa na ampianarina namaky teny sy nanoratra nandritra ny roa taona zany no omenay fiofanana maimaim-poana ato mba ahafahan'izy ireo mandroso sy mivelatra ary izay moa zany misy ho an'ny Alleluia hoe mitory filazany tsara tsy amin'ny teny ihany tsy amin'ny baiboly ihany fa amin'ny asa mitaingana. Misehatra amin'ny lafin'ny fiompiana sy fambolena ihany koa ny fikambanana Alleluia ary anisany nataony lahara-pahamehana ny fametrahana mpampindrano sotro madio sy jiro anazavana ny tanàna eto Ambohitsara. Raha fitinina dia taratry ny fivoarana sy fampandrosoana miangety fotony no nentiny teto amin'ity Fokontany mitoka-monina sady saro-dalana ity. Tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Ny anoizantsika ny fampahalalam-baovao mitohy ny fikarohana momba ny famokarana biogaz sy etanol avy amin'ny fako izay efa manomboka trandrahana sy ampiasaina eny anivon'ireo orinasa eto Madagasikara amin'izao fotoana. Mpianatra maro eny amin'ny anjery manontolo no manao fizaran'asa ao amin'ny fitoeram-pikarohana CNRIT mialohan'ny amaranan'izy ireo ny fianarany amin'ny fampianarana ambony izay ataony miara-miasa amin'ny OMAPI izy ireo amin'ny fiarovana ireo voka-pikarohana mba hisorohana ny osika sy ny pakatahaka. Vola ry Farasoa sy Stéphane Alphonse. Natao hikajiana ny tontolo iainana sy ampihenana ny tahany fandripahana ala eto Madagasikara ny ankamaroany ireo voka-pikarohana mivoaka eto amin'ny CNRIT fohy be fikarohana mikasika ny indostria sy ny ara teknôlôjia eo ambany fehin'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy. Pikaroka mpampianatra 420 no mampiodina ity fitoerana ity. Teto no nipoira ny famokarana fatana mitsitsy izay efa ampiasaina tokantrano malagasy maro amin'izao fotoana izao. Komina maro eto Madagasikara ihany koa no efa nomena traikefa mahakasika ny fanodinana ny fako lasa angovo azo avaozina. Ny CNRIT no voalohany indrindra amin'ny fametrahana privé eto Madagasikara, misy mihoatra ny 220 izany ary misy aza ala international iarahana amin'ny université avy any ivelany. Anisan'ny asa azo asongadina ny famokarana biogaz avy amin'ny fako, ny famokarana biocarburant na etanol avy amin'ny fako,
ary tsara ho marina fa ny senerita no voalohany nahitana ny fatana mitsitsy teto Madagasikara izay hitatsika isa-tokantrano, miasa ihany koa amin'ny fandiovandrano, zany hoe navita unité de traitement na OUG any amin'ireo usine mihoatra ny 5 zao ny senerita, anisan'izany amin'ireny zone franche ireny. Ny famadiana ny fako ho éthanol dia efa iaraha miasa amina entreprise privée ohatra any Tamatavy. Nananganana ireto centres nationaux de recherche eto amintsika dia ny hampiarana ireo voka-pikarohana ho ampiasain'ny vahoaka sy ho an'ny fampandrosoana ny firenena. Mangataka ny anampinan'ny fitaovana ampiasaina ao amin'ny laboratoara ny tompona andraikitra eto satria dia marobe ireo mpianatra avy eny amin'ny anjerimanontolo no raisina manao stage de fin d'étude. Vonona ihany koa izy ireo iara-iasa ampamatsy vola miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana ahafahana manaparitaka ireo voka-pikarohana anamaivanana ny andavanandro ny dia ny vaovao teny amin'ny fitoeram-pikarohana senerita iny no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao ankasitransika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ankasitrany ihany koa ny ekipa niarana natolodosa rampitsindray mirary soarto klasy tobokivavy.